Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy avy hatrany dia manasanao mpanajana izay anjoiny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany hisany vaovao hisongadina indray ary amin'izao alina izao ny mikasika indrindra ny fivirimbe izay niarahan'ny gouvernemanta ny mpikambana anivon'ny gouvernemanta notarihan'ny Prime Ministre Cool Roger tamin'ity androany ity voapirofo tao anatin'ity fivirimbe ity mofo ny gouvernemanta ny fampihavanana gouvernemanta misokatra ary manana targetra sy drafitra mazava nyity gouvernemanta ary iaraka ihany koa anatanteraka ny tanjon'ny filoham-pirenena nodimandry androany kosa ny vadin'Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana tonga ny tsapalahelo teny amin'ny trano fonenana teny Ambohipo ny gouvernemanta izay notarihan'ny Prime Ministre Cool Roger makasika kosa ny Rarah Bois de Rose de Maneo ny alahelo ny solotenan'ny zanaka Nalanjorofo izay nilaza fa ny olona avy any Nalanjorofo ihany no voarakitra ao anatin'ny listy ireo olona voaroiroy tamin'ny resaka avy hatrany ary isika dia irosa ao anatin'ny antsipirian'ny vaovao izay hosantaritsika ao anatin'ny lafiny ara-politika anatanteraka fiaonam-betany votovorona ary androany ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izay tarihan'ny Prime Ministre Cool Roger fiaonana izay natao indrindra mba hanamafisana ny firaisan-kina sy adiana hevitra mikasika ny fanatanterahana ny asan'izy ireo nitatitra izay ary. Mila fiaraha-mientana sy firaisan-kinan'ny gouvernemanta ny fanatrarana ny tanjona izay napetraky ny filoha Rajaonarimampianina mba ho fanamafisan'orona ny firaisan-kina eo amin'ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta sy adiana hevitra amin'ny kalalahana no nanatanterahana izy ireo fivorimbe teny Votovorona androany. Androany moa zay dia ny voloteto dia karazany hoe toram-po ihany zany inona ny fahitanareo manahoana ny fahitanareo ny fomba anatanterahana aniny lalana na meny Andriamatoa filohan'ny Repoblika Malagasy dia samy teny zay hitany hoe zavatra mety atao ary inona ny zavatra hoe mahasarika azy inona ny tokony hamoramora azy zany ny zavatra sahala hitao mandritran'ity maraina ity ary tena nafinaritra fa tena hita fa manomboka se former mihitsy atao hoe solidarité gouvernementale. Raha tsy aivra dia herinandro omaly no nitsangana ny gouvernemanta tarihan'ny Dr Cool Roger. Misy ihany ireo sakana amin'izao fiandohan'ny asan'ny gouvernemanta izao raha ny voalazany fa misy ny vahaolana ary tsy maintsy irosona ny fampandrosoana ny firenena. Ny sakany moa tsy maintsy misy ihany amin'ny maha-olombelona amin'ny voalohany ny olona isan-karazany miaraka sahala amin'ny hoe ohatra ny maro grefy zany alaina ny nofo avy atya grefena avy aty ambonimbony atya dia en voalohany dia tsy maintsy misy ihany le hoe réaction inflammatoire satria na hikambana ary izy na handray ary le grefa dia tsy maintsy mbola misy kely ihany le réaction inflammatoire ka iny moa hita fa tena olona vonona fandray vonona hanao ary hanatanteraka ireo ministre rehetra zay natsangana miaraka amin'ny Andriamatoa filoha ka matoky tsy zany sakana zany dia lasa sakana mineur kely dia kely fa ny zavatra mampikambana anay no lasa zava-dehibe satria aorinan'izany fikamanan'izany dia tsy hoe fikamana fotsy amin'izao fa fampandrosoana ny Madagasikara. Zany teny an'izareo rehetra zay olona hoe mbola tamatama tsy dia miakara ho ahy ianareo fa indray mitoraka ty anie dia efa isy locomotive ngeloka be mihitsy handeha miaraka amin'ny train matanjaka fa izay rehetra tsy miditra dia ho tabela eny amin'ny kelike dia farany dia very anjara fotsiny eny bandao re hiaraka dolo na manao opposition tsy manina fa misy valona opposition koa eo e. Nanapirofo ireto mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ireto androany
fa gouvernemanta ny fampiavanana, gouvernemanta misokatra, gouvernemanta manana targetra sy manana planina mazava no hiaraka ifandray tanana mba ahafahana manatanteraka ny vinan'ny filoham-pirenena ho tombotsoa ny malagasy 20 tapitrisa.